ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Paranaraba tsika ry afaka tratra ity zoma faha 1 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko faha 120, jaona toko faha 120, andininy faha 720 ka hatramin'ny faha 350, jaona toko faha 120, andininy faha 720 ka hatramin'ny faha 350, vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary loam-pisorona sy ny fariseho no nangona ny sinedriona ka nanao hoe ahoana no ataontsika, fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha avelantsika hanao toy izany any izy dia ino azy avokoa ny olona rehetra, ary ho avy ny Romanina ka handrava ny firenentsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe ianareo tsy mahalala na inona na inona, namisaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no vaty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesoa faty hamonjy ny firenena, ary tsy hamonjy io firenena ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia niendry hahafaty azy ireo. Ray Masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity jaona toko faha 120 ity moa no mirakitra ny tantarany nananganan'i Jesoa any Lazarosy tamin'ny maty, izay nanehoan'i Jesoa teo amin'ny faratapony maha-Andriamanitra azy, satria nanangana ny maty izy ary naneho tamin'ireo izay nahita azy fa olombelona feno izy, nitomany nanoloana ny fatin'ny Lazarosy, nefa koa Andriamanitra feno satria nanangana ny maty izay tantarain'i Jaona. Ohatra ka miresaka ity ampahany amin'ny dininy mizara ho mofinaina ity, tsika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 3:20 dia maneho endrika manokana eo amin'ny asan'ny Tompo Jesoa izay manjary asan'ny fiangonana. Jesoa mantsy dia nanafatra manao hoe hanao asa lehibe noho izao aza inge ianareo, mantsy ny fiangonana zany io, mantsy ny apôstôly, mantsy antsika mpino, hoe ny asa ataon'i Jesoa dia asa zava-dehibe amintsika, fa izy manao hoe rehefa tonga ny fanahin'ny mpananatra dia hanao asa lehibe noho izao aza ianareo. Dia mampetram-panontaniana isika fa inona ilay asa lehibe izay nataon'i Jesoa, ary lehibe noho izany aza ny asa nataontsika. Asa lehibe inona nataontsika? Asa lehibe inona nataon'ny fiangonana? Tsy izay asa efa natao Nazara ve nataon'ny fiangonana, fa asa lehibe manakory no ataon'ny fiangonana. Amin'ny andininy izay hitantsika amin'ity mofinaina ity izay nitenenin'ny ilay mpisorona be, andininy fa 2:10 dia manasikasina izany asa lehibe ny fiangonana izany, asan'i Jesoa izay manjara asan'ny fiangonana. Asan'i Jesoa dia izao izy manao hoe hamonjy firenena. Ny asan'i Jesoa mamonjy firenena. Reafako amin'ity andininy ity dia nasehon'i Jaona fa zanatany Romanina ny Jiosy, mazava ho azy. Ary dia zanatany Romanina izy, ary dia tao anatin'io fanjakana Romanina io dia tao anatin'ny ampira Romanina ny marimarina kokoa, dia nisy amin'ny firenena izay tsy navelan'ny Romanina ataon'ny fivavahany. Misy kosa firenena izay navelan'ny Romanina hatao ny fivavahany sy ny fombany. Tsy ny firenena rehetra nizanahan'ny Romanina akory no navelany nanao ny fivavahany ireny firenena ireny, fa ny Jiosy kosa dia isan'ireo firenena vitsy izay navelan'ny Romanina ihany hanao ny fivavahany izy. Izany hoe tsy niteren'ny Romanina hanaraka ny fomba mpivavahan'ny Romanina izay polythéiste nanompo Andriamanitra maro, fa navelany kosa ny zanak'Israely na ny Jiosy hanompo any Yahvé na Jehova izay Andriamanitra tokana sady marina. Dia eto sahiran-tsaina ary reto mpisorona be ny miaraka amin'ny Sinedriona sy ireo mpisorona maromaro
nanao hoe iny Jesoa manao fahagagana, manomboka mino azy ny olona, manomboka manaraka azy ny olona, ary de zao ny hafarany de ity, ny hafarany io de ity ho tezitra amitsika ny Romanina satria ho tondron'ny Romanina ho mikomy amin'ny avy hatrany isika satria manao fivavahana hafa, manao fahagagana tahaka zany Jesoa no zany dia handika lalàna. Ny Romanina tsy ahafantatra ny Jesoa fa zao isika mianakavy no omelohan'ny Romanina de ho potehany firenentsika. Io misorona be manao hoe diso nareo fa tsy zany no izy. Io lehilahy io no ombotsika amin'ny hazo fijaliana mba hamonjena ny firenena rehetra manoloana ny fahatezerana Romanina. Zany eo zany ny mpisorona be de efa te hamadika ilay fitrakan-javatra ho tonga ho tombony ho azy. Dia eo ny mpisorona be no efa nanomboka ny hoe hamolavola ny fanombonan'i Jesoa amin'ny hazo fijaliana na ny fahafatesan'i Jesoa. Izy miteny manao hoe mamonjy ny firenen'i Jesoa. Afaka asehony jaonina tsara fa Jesoa de mpamonjy. Miverimberina ao amin'ny tenin'ny jaonina, amin'ny filazantsaraka ny jaonina zany, ny hoe famonjena. Ary antony nahatongavan'i Jesoa tety ambonin'ny tany ho jaonina de ho famonjena. Fa manomboka ny jaonina toko fahatelo, hitatsika toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa anafenana mandrakizay. Asehony jaonina fa ny antony dian'i Jesoa de zao hamonjy ny olona. Le afaka zava-dehibe ny ahatsiarovantsika mpino fa Jesoa namonjy zao tontolo zao. Jesoa namonjy atsika tao amin'ny hazo fijaliana. Fa io Jesoa maty tao amin'ny hazo fijaliana io tsy maty ho atsika rery fa maty ho any koa hamonjy ny firenena. Mamonjy ny firenena manontolo. Jesoa mpamonjy firenena tao amin'ny hazo fijaliana. Ary zany no torian'ny fiangonana hoe io Jesoa io de zao mamonjy antsika ao anatin'ny olam-piarahamonina, mamonjy antsika ao anatin'ny olana maro samihafa satria zay ny dikan'io hazo fijalian'i Jesoa io. Nanombona Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana de midika fahafatesan'ny nofo ny olona zay miteraka olana ao anivon'ny fiarahamonina. Ary dia eo jaonina miteny manao hoe Jesoa mpamonjy ny firenena, mpamonjy izao tontolo zao. Le afaka amin'ity mofinaina voalahatra ao antsika ity dia tian'ny tompony hahatakaratsika fa tsisy mpamonjy afa-tsisy. Mamerina ny teny Isaia mpaminany manao hoe tsy misy marombaka aseho am-pelantanako, tsy misy mpamonjy afa-tsy za, hoy Jesoa. Le afaka inona ny zavatra mety ho manavesatra ny olona vanim-potoana ankehitriny? Inona mety ho zavatra manahirana anao ankehitriny? Inona mety ho zavatra ilanao famonjena ankehitriny? Inona ny zavatra ilan'ny firenena famonjena ankehitriny? Dia eo jaonina manamafy fa Jesoa lay mpamonjy ny firenena. Ahoana ny endrika isehoany ny famonjena nataon'i Jesoa? Ahoana no no andraisan'ny firenena lay famonjena? Inona ny endrika isehoany lay famonjena? Vonjena amin'inona koa lay firenena? Mazava ho azy amin'ny tantara io jaonina toko fa vonjena amin'ny herisetra, vonjena amin'ny Romanina moa zany resahany eto, vonjena amin'ny inona moa ny Romanina? Romanina nge raha jerena dia misary ny fantrana, sary ny fantrana, sary ny fanambakana, sary ny tsy fahamarinana, sary ny fanaovana tsinitsinina, sary ny zany rehetra zany rehefa anteny hoe fanjakana Romanina isika dia maherisetra, tsy manaja fananan'olona, manimba, mandrava, ary dia izay no aseho ampisorona be mamonjy ny firenena amin'izany Jesoa. Le afaka manao asa lehibe noho Jesoa atsika. Tsy itsika akory maty tao amin'ny hazo fijaliana Jesoa, fa manao asa lehibe noho Jesoa tsika satria mitory zany famonjena nataon'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana ho an'ny firenena manontolo, ho an'ny mpiarabelona amitsika. Le afaka mampahery anao ary ampahafantatra amin'ny manodidina anao fa mpamonjy fireneny Jesoa. Namonjy izao tontolo zao Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy ny olombelona ny mahavonjy tena, tsy ny firenena ny mahavonjy tena, tsy ny fianakaviana ny mahavonjy tena, fa Jesoa no ray mpamonjy. Fa faharoa lehibe zay asehon'ny jaonina eto dia lay famonjena dia
ataontsika hoe individuel. Le famonjena de ny tsirairay ny mandray azy ao anatin'ny firenena. Ny tsirairay ny mandray an'io famonjena ataon'i Jesosy io famonjena tsy ilovany io famonjena tsy tereny io famonjena tsy tsividiny io, fa famonjena maimaim-pony io famonjena nataon'i Jesosy, io fanafahana nataon'i Jesosy, fanafahana amin'ny herin'ny sarin'ny fanjakana romanina, ny herin'ny fanjakana romanina, ny fantrana, ny tebiteby, ny filana isan-karazany manimba, de zao raisiny tsirairay zay. Fampahafantarana an'izany famonjena raisiny tsirairay zany, fampahafantarana an'izany famonjena atolotra maimaim-poana ho an'ny tsirairay zany hoy Jaona eto dia isan'ny asa-pamonjena ataon'ny Jesosy ary torininy fiangonana. Fa ny faharoa de zao hoy io andininy fa 2:20 io, hanangona ny zanak'Andriamanitra, manangona ny zanak'Andriamanitra, mampiombona ny zanak'Andriamanitra, mampifandray ny zanak'Andriamanitra. Zay no tenenin'ny Jaona eto manao hoe ny asa faharoa an'i Jesosy de zao mampiombona ireo zay miparitaka, ireo zay niahaka ny fahotana de nampiparitaka ny zanak'Andriamanitra. Hoy ny filazany tsara azy manao hoe toy ny ondry tsy misy mpiandry ny firenena jiosy, ary tsy ny jiosy ihany fa ny olombelona eto ambonin'ny tany de zao ny fahotana de nanjary nampiahaka ny olombelona, nampisaratsaraka ny olombelona. Tsaroantsika tsara ny Genesis 1:20 tilikambo Babela. Tsaroantsika tsara ny fipasapasahan'ny firenena zanak'Israely tamin'ny andron'ny Rehoboama mpanjaka. Ny fahotana dia nampisaratsaraka ny olona ary dia niparitaka ny olona, ny fandrafy ny olona, ny famony ny olona, ny fampitsara ny olona. De hoy ny filazan'ny Jaona azy manao hoe io Jesosy io faminan'ny mpisorona be de zao hanangona ny zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 2:20 de efa tenin'ny Jaona koa manao hoe ho tonga andiany ray ihany ny ondry. Zany hoe asan'i Jesosy na ny antony namonjeny Jesosy atsika, ny antony diany Jesosy ety ambony tany de zao mahatonga atsika rehetra ho andiany ray ihany, mahatonga reo zay rehetra nandray ny famonjena ho andiany ray ihany, izay rehetra novonjen'ny tompo tamin'ny rana, izay rehetra nandray ny famelan-keloka de zao tonga andiany ray ihany, izay rehetra nandray an'i Jesosy zao de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary de manjary andiany ray ihany ny ankohonan'Andriamanitra. Le afaka malala ity 1 Oktobra ity isika rehetra de mahatsiaro ny fahatserovana ny marimarina kokoa ny nametrahany Martin Luther ilay thèse 5:20 tao amin'ny fiangonana tany Wittenberg. Anio zany de anniverserana ny fitsingerenan'ny protestantisme ity andro ity. Inona moa no FDB izay tao an-tsain'ny Luther raha ohatra ka nametraka iny thèse 5:20 iny izy? Ny ao an-tsain'ny Luther de zavatra telo sarobidy mihitsy izay marina fa itsika tsenjery ny sola scripturae, sola graciae, sola fide itsika tsenjery re. Fa izao inona ny tao an-tsain'ny Luther? Ny tao an-tsain'ny Luther de zao manao hoe zany olona mino zany, zany olona nandray an'i Jesosy zany de olona tompona andraikitra amin'ny finoana sy tompona andraikitra eo amin'ny fiainan'ny fireneny sy eo amin'ny fiainan'ny tokantranony, amin'ny fiainany andavanandro. Tsy natao hiankina amin'ny hafa, tsy hanome tsiny ny hafa, fa mahatsiaro hoe tompona andraikitra amin'ny fiaina koa, tompona andraikitra amin'ny hafa koa. Raha misy ataontsika hoe zava-dehibe ho izy ny protestanta rehefa koa malala dia ilay hoe tompona andraikitra amin'ny safidin'ny olona. Ny olona no misafidy, safidin'ny olona ny mivavaka, safidin'ny olona ny mandray an'i Jesosy, safidin'ny olona ny ino, marina fa eo ny asan'ny fanamasina, marina fa eo ny fitarian'ny fanamasina, fa izao tompona andraikitra amin'ny famonjenan'ny tena koa. Zany hoe tsy misy olona azo komena tsiny raha ohatra ka very fa safidiko ao amin'ny tompo ny mahavery ana tsy mahavery. Marina loatra fa misy ny hoe fialohavany fitifanana masina, fiantson'Andriamanitra sy ny sisa, fa ny protestant de resy lahatra fa zava-dehibe ny antsoina hoe fandraisana andraikitra. Afaka malala fandraisana andraikitra eo ambany fahasoavana, fandraisana andraikitra eo ambany fitarian'ny fanamasina, fandraisana andraikitra eo ambanin'ny fitarian'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia mitaonanao ary eto itsika amin'ity
andro ity tsy azo zany hoe inona no andraikitrao, novonjeny ny tompo ianao, navela ny heloka ianao, de mitaky inony zany, mitaky andraikitra. Afaka hiteny tahaka ny Estera manao hoe ataoko ahoana ny lozanjony fireneko, ataoko ahoana ny hijery ny lozanjony fireneko, na koa ataoko ahoana ny hijery ny olam-piaramonina, ataoko ahoana ny hijery ny fireneko mifandrafy, ataoko ahoana ny hijery ny mpiarabelona amiko mifandrafy, ataoko ahoana ny hijery ny mpiarabelona amiko anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny fanambakana, ataoko ahoana ny hijery ny fireneko anatin'ny faharavana, tanety mahay fahantrana mameno tanàna, olana hetsero, ataonao ahoana ny hijery zany, de mandray andraikitra ianao. Ino no raisanao andraikitra? Mandray an' Jesosy voalohany indrindra, mandray an' Jesosy ary mampahafantatra amin'ny mpiarabelona aminao fa maty teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy, izay mampiombona, mampifankatia, manery antsika hiasa eo ambany fahasoavana sy fitiavana, araka ny tenin'ny Paoly, ny fitiavan'i Jesosy no manery anay. Fa ny faharoa lehibe zay voiziny ity protestantisme ity, tsarotsika manokana ny fanahin'ilay protestantisme, fandraisana andraikitra amin'ny lafiny ara-piarahamonina. Fa ny faharoa lehibe de zao no hoe herin'ny finoanan'Andriamanitra, herin'ny finoana. Tsy ny herin'olombelona ny voalohany zava-dehibe, fa ny herin'Andriamanitra. Ny Andriamanitra tompon'ny protestanta ao am' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, de Andriamanitra mahery, tsy ahitoaina, ny herin'ny finoana. Ny finoana de hery apetraka Andriamanitra ao anatin'ny mpino, ka mahatonga ny mpino miasa sy mitia ny mpiarabelona aminy, mitia ny namany tahaka ny tena. Ny protestantisme tena merina ny olo anatin'ny herin'ny finoana, fa tsy ny herin'ny famerimberenana ny fitoam-pivavahana akory. Zay zava-dehibe ny fitoam-pivavahana, fa tsy ilay endriky ivelany, tsy ilay ritina, ilay rituel, ny zava-dehibe amin'ny fivavahana, fa ilay herin'ny finoanan'ny Kristy to amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nandresy ny fahafatesana, velona Jesosy, ny heriny zany, finoana zany, manjary mahatonga ny mpino ho sahy hijoro vavolombelona. Ozy manao hoe zava-dehibe ny fandraisana andraikitra, zava-dehibe ny herin'ny finoana, ny finoana tsy manafaka ihany, ny finoana dia hery ao anatin'ny mpino ko mahatonga azy mahajoro. Fa ny fahatelo lehibe zay voizan'ny protestantisme de ny fahasahina. Ny fahasahina ilay fisaran-tsaina Martin Luther, moanina tsotra, mbola tanora de tanora, sahy nanitsy ny fiangonana tamin'izany fotoan'izany, fiangonana natanjaka, fiangonana tokana nanerana an'izao tontolo zao, dia nanitsy zany, tsy nety zany Martin Luther. Afaka malala zava-dehibe ny fahasahina. Ny 30 Oktobra dia ahatsiarovan'ny protestanta ny fitiavana namana, fitiavana zavatra marina, ny fahitsiana, ary tsy hoe fahitsiana fa fitiavana zavatra ahitsy araka ny tokony izy. Afaka ny tompony anomeanao fahazavantsaina ary ifikiranao aminy, amin'ny finoana fa mpamonjy izy, mpamira heloka izy, ary mampiombona ireo zay miparitaka izy, mampiombona ireo zay mifandrafy izy, nandrava ny hevitry ny fisarahana izy, nandrava ny famansamahana izy, tamin'ny alalan'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, nampihavanany izay rehetra mifandrafy, ary dia isika ny fiangonana no irahin'ny tompo ho vavolombelona zany, de nomeny antsika ny hery hoentina mantanteraka zany asa fanompolo zany, nomeny anao ny hery, ny finoana, ny fandraisana andraikitra, ary ny fijoroana amin'ny fahatrikina an'Andriamanitra eo ambany fitarihiny fanamasa. Vavaka sika, tompo misaotra anao zay, noho ny amin'ny soratra masina izay mampatsiaro anay fa maty teo amin'ny hazo fijaliana ianao namonjy anay, nitsangana tamin'ny maty ianao namonjy anay, ary nandresy ny fahafatesana ianao namonjy anay, ary rehefa nandray ny famonjenao zay de mbola ampiombononao ho tena iray, ho vatana iray. Misaotra tompo amin'ity sabotsy ity, faran'ny herinandro, fa ampatsiahivinao anay indray ny famonjena nataonao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao, ary ny lalana ny diaviny mba ampiombonana anay zanak'Andriamanitra ho antoko iray ihany, ho andia indray ihany ao aminao Andriamanitra. Mamela anay tompo amin'ny fiheveranay, ny tenanay samy rery, amin'ny fanadononay ny hafa. Mamela anay raha tonga ty teny zay, tao amizay anana finoana, tao amizay anana faharetana amin'ny fitoriana ny fahatsaranao. Vavaka izay tompo, mankasitraka noho izay nomenao anay tamin'ny herinandro mifarana ity,
dia mandrakofa ny fitaim-pahasoavanao ny tontolo andronay io ho tontolo andro ahitana fifaliana, fanantenana, ary dia manankina ny isan'andronay ambany fahasoavana ao hatramin'izay. Misaotra Jesoa. Amen.